Eo am'resaka raharaha bazy toliara indray dia nanao fanambarana ny fikambanana mazoto fa tsy hanaiky ny sokafan'io tetika asa bazy toliara io. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany. Arakin'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana fikambanana mazoto manoloana an'io tetika asa bazy toliara io no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Trafika na harem-pirenena olona 10 no voahelika 10 taona an-tranomaizina onitra 7.2 miliara ariary. Herintaona atahorian'ny trafika na sokatra sy varika tany Tailandy namoaka sazy ny pôle anti-corruption na ny PAC ka olona 10 no voaheloka noho ny famotsimbola sy fikotrehana ny asa ratsy. Samy nahazo sazy 10 taona an-tranomaizina sazy mihatra miampy fandoavana onitra mitentina 7.2 miliara ariary. Midika izany fa tsy handefitra amin'ireo rehetra izay minia manao an'izay trafika na harem-pirenena izay ny PAC amin'izao ankehitriny izao ary miezaka manao ainto zavatra ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'izay fiadina amin'ny fanondranana ny harem-pirenena izay mba hamongotra azy ireo hatramin'ny fakany. Na ireo mpandray anjara mivantana izany na ireo mpandray anjarankolaka dia tsy maintsy atao daholy izay rehetra fomba ahatratrarana azy ireny. Araky ny fanohan-kevitry ny profesora Jonara Tsimbazafindray, ny fandrarana ny olona tsy hiteny sy ny fandavana fa tena misy ny fahantrana ao Madagasikara ka hodina fanina ve ny mety ahafoana ilay izy. Vaholana no tadiavina fa tsy ny fialana bala tompoko. Mety manana ny fomba fandresena ny atao hoe mahantra ny mpitondra nefa na inona ny fandavantsika fa mahantra i Madagasikara dia ireo firenena manampy atsika no efa miteny an'izany daholy amin'izao ankehitriny izao araky ny voalazany hatrany. Nalaza be ihany koa tamin'iny faraparan'ny herinandro iny fa nisy teratany Sri Lanka iray izay naika hanondrana an'ireo volamena izay milanja 3.5 kilograma ho an'i Dubai no tratra teny amin'ny saran'ny mpiara-manidina Ivato teny. Taorian'ny natratrarana azy izay dia fantatra fa nalefa vonjy-maika eny am-pojantsika faheny ity Sri Lanka ity tamin'ity herinandro ity. Trangana fanendahana amin'ny andro atoandro manodidina ny anosy zato atsinanana tamin'ny herinandro lasa teo izay nanjoho ny olona anankiray teny an-toerana teny. Miaraka maromaro ireo Jolay eo amin'ny Arebus 162 anosy zato atsinanana. Manaraka moramora zareo ka teo ankaikin'ny fiangonana FJKM anosy zato atsinanana iny dia nitangoronan'izy ireo ary toy ireny olona miresaka tamin'ireny ilay voaendaka. Misy roa lahy avy any Aoriana efa mametraka ny zava-maranitra amin'ny vatana. Ny efatra eto aloha manery ny hanomezana ny telefônina sy izay vola tany aminy. Noteren'izy ireo ihany koa ilay olona izay nendahan'izy ireo mba hanome ny kôdina telefônina sy ny kôdina aim-vola sy Airtel Money. Mba zarazarao ity mba hitandreman'ny hafa fa ny ratsy amin'izao fotoana izao dia efa tsy kely lalana. Aleo misoroka toy izay mitsabo ary aleo ihany mitandrina rehefa mandalo amin'ireny toerana mahamay ireny fa efa tena mahita fika isan-karazany ireo rehetra mpanao an'izay asa ratsy zay amin'izao fotoana izao. Jiolahy iray nikasa hangalatromby tao Maritampona no lavon'ny balan'ny zandary ny 8 Mey 2024 lasa teo iny tokony ho tamin'ny 7 alina tany ho any. Mbola karohina kosa ireo namany hafa tao anatin'izay resaka halatromby izay. Midika izany fa tena tsy mandefitra amin'ireo mpanao ratsy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Tambazotran'ny Jiolahy misa roa samihafa izay mpanao fanafihana sy fanendahana ny voasambitry ny pôlisy tao Fianaratsoa. Natotry ny fitsarana izy ireo ary samy nahiditra am-ponja vojo-maika avokoa.
mbola mitoy ny fanadikadinina mba hikarohana ireo naman'izy ireo amin'izao asa ratsy izay fanaon'izy ireo izao. Trangana halatra akoho indray no heveriko fa tsy nisy tompony dia nalaiko hoy ity mpitondra siklôposy rehefa tratra nangalatra akoho izay mpiady tany Mangarano Toamasina ity tamin'iny andron'ny omaly maraina be iny. Raha araky ny fantatra dia nataony tao anatin'ny akanjony ilay akoho ka naneny foana. Taitra noho izany ny olona ka nanakana azy sy nanontany azy ary tonga dia nolazainy fa noheveriko fa tsy misy tompony dia nalaiko kanefa akoho izay nisokirana avy tao anatin'ny vavahadin'olona. Resaka doro-tanety indray, lehilahy iray izay 20 taona no tratra nandoro-tanety ka nosamborona tao Anjoromandry, Mangabe, Fokotany Ambohimanga, commune Ambohimanga Rovo ny 7 Mai 2024 tokony ho tamin'ny 9 sasany hariva tany ho any. Nahatratra roahara ny velarantany izay kilany afo tao anatin'izay resaka doro-tanety izay. Tsara ho marina nefa fa rarano lalàna izany doro-tanety izany ary izay mandoro-tanety moa no voalaza fa mandoro-tanindrazana ka mahavoasazy ary mampigadra an-tranomaizina ao anatin'ny fotoana lavalava izany resaka doro-tanety izany. Vaovao mampalahelo indray, hita faty tao an-tranony tamin'iny andron'ny omaly maraina iny tany Morarano Morafeno, commune Ambatotsikina, distrikany Mandoto, i Mompera Andriamarinjaka Tsiatosika Anatole Robertson Norbert. Mbola nanao lamesa izy ny alarobia alina. Noho ny maraina dia gaga ny rehetra fa tsy nivoaka ny trano hisakafo izy. Izay no nahatonga ireo ankaiky azy hijery ny tao an-tranony. Akory nefa nagagan'izy ireo fa vata mangatsika noho ny vantaniny ireo rehetra izay nijery azy tao an-tranony izay. Tsy hoe nisy namono izy fa nodimandry tampoka araky ny fizaran'ireo manam-pahefana raha nitsirika an'ity vata mangatsika ny Mompera ity. Ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havana mantsakaiza izao. Aingane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Raha izay voalazan'ny mpitandro ny filaminana izay mantsy dia voalaza fa maty rery tao an-tranony izay ity Mompera ity. Midika izany fa mbola tsy fantatra mazava inona marina no tena nahafaty rery azy tao an-tranony izay, noho ny aretina izay efa nitaiza hatramin'izay ve sa inona no tena marina tao ambadika an'izay fahalasana n'ity Mompera ity. Eo amin'ny resaka bazy toliara indray dia nanao fanambarana ny fikambanana mazoto. Tsy anaiky io tetikasa bazy toliara io izahay satria na ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka aza efa niteny fa hoe mankarary ny fitrandrahana io fasimainty io. Tsy ahavelona fa hahafaty anay io bazy toliara io. Tsy hemitra na ho faty aza izahay fa arovanay ny taninay mba ho an'ny faramandimby. Midika izany fa mbola mafana ihany ny toedra raha resaka bazy toliara io any an-toeranany amin'izao fotoana izao satria mbola maro ireo izay tsy manaiky ny hisokafany izay tetikasa bazy toliara izay. Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho tohin'izay resaka raha bazy toliara any atsimon'ny nosy izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.